Manam-pahaizana momba ny lalàna, raha tsy fiafara avokoa izay mpitondra nampisehoerim-pahefana sy nanitsaka lalàna. Fahantrana eto Madagasikara, ny fahasomban'ny toe-tsaina sy ny fanabeazana ny fototra. Fisamborana kandida, endrika fanitsahana ny demokrasia hoy Totosoa Andriamampandry. Tompoko klasy tompoko vavy, afaly tafaraka aminao indray ny tenako amin'izao takariva ny alarobia fa 24 ny volana aprily ataona 24 izao fa miarabo anao ary manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany. Mitaky ny amoahana tsy misy fepetra ny sekretera jeneraln'izy ireo fa no sady kandida ny vovonana firaisankina ao Antsirabe voalohany ny mpikambana eo anivon'ny rodiben'ny mpanohitra ho an-demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM izany. Sangy mihoatra ny loha no ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao ho ny RMDM izay nanamarika fa misy lalàna mamaritra ny endrika fanenjehana amina rarato izao ho ny fanazavana. Zeromainy sy Tahiriny. Antsonjay ara-politika no atao amin'ny kandida ho solombavambahoaka izay atolotry ny vondrona politika firaisankina ao Antsirabe voalohany, Olga Ramalason, hoy ny rodiben'ny mpanohitra na ny RMDM. Raha efa 12 taona lasa no fongarina ankehitriny. Tsy azo ekena ny endrika fanaovana politika maloto, hoy ihany ny eo anivon'ny RMDM. Takina arak'izany, ny amoahana azy tsy misy fepetra hoy ny fanambarana. Ramatoa Olga Ramalason nametraka atota taratasy filatsahako hovidiana toy ny kandida rehetra izy ary efa nahazo numéro tamin'ny fisarian-daharana. Koa mavety mpanontany anay rehetra hoe inona no ambadika izao fisamborana izao. Fisamborana izay akatoko ny fiatrehana ny fividiana solombavambahoaka izao. Manelingelina ve izy amin'ny maha-kandida azy mazava be fa amin'izao akatoko ny fividiana izao dia ambadika politika ny fisamborana ny kandida iray. Izy amin'ny fitoniana dia manao antso avy izahay antsaro ny fanenjehana kandida. Miantso ny société civile izahay hiara-asa aminay amin'ny fampanjakana ny demokrasia. Miantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena koa izahay hijery akaiky ny toe-draharaha eto Madagasikara. Amin'ny maha-kandida ofisialy Andramatoa Olga Ramalason dia miantso ny seni izahay hijery akaiky izao raharaha izao. Takianay ny fanajanona ny kajigatsy politika hanaovana élimination kandida alohan'ny fividianana. Takianay ny famoahana tsy misy atakandro ny kandida Olga Ramalason. Ny tranga toy izao no tsy maintsy anoizana n'tolona efa natomboka nandritra ny etsika fotsy ny vondrony kandida ho hiatrany ny fanazavana. Miantso ny malagasy rehetra mba hijoro ny RMDM ka hiady amin'ny endrika fampiororona tahaka izao. Rehetra dia miantso ny vahoaka malagasy sanaika zao zavatra mitranga zao. Miantso ny vahoaka malagasy sy ravitanana amin'izao zavatra ataon'ny fitondram-panjakana zao. Arovony kandida sika zay efa mipetraka fa io sy Olga Rerian zao no samborona io fa be dia be no zavatra anaovana an'io. Zay kandida tahorana dia anaovana an'io ka apetraka aminareo vahoaka malagasy ny safidy hiarovanareo ve ny kandidanareo, hiarovanareo ve ny demokrasia sa ho atao baranana ohatran'izao ka sazy ekena zany satria firenena hitambarany ty Madagasikara ty fa sany Tarikandro Roosevelt. Tsy mampiampahamba ny ilazana fa isy korontana eto amin'ny firenena raha toka endrika fisamborana sy fanagadrana tahaka izao foana no atao amin'ireo kandida atotry ny vondrona firaisankina ho hiatrany ny fanazavana. Efa tsy izy intsony izao zava-misy izao fa sangy mihoatra ny loha no ataon'ny fitondram-panjakana ho ihany ny RMDM izay nanamafy fa tsy angina fotsiny manoloana ity tranga ity. Andrasana ny toy ny raharaha. Fanitsakitsahana ny demokrasia ny fisamborana kandida indrindra amin'izao akatoko ny fiomanana ao amin'ny fifidianana solombavambahoaka izao hoy ny député Totosoa Andriamampandry androany. Tsy hitondra fitoniana velively ny fihetsika tahaka izany ka tokony atsahatra avy hatrany ny fanazavany. Fifaninanana masina ny fifidianana ary tsy tokony ny olona no miady fa ny hevitra ho ihany ny fanazavany. Tsy prian'izay. Tsy fotoana ilana korontana intsony izao fa fotoana tokony ikatsahana vahaolana manoloana ireo olana atrehany vahoaka malagasy. Tsy izany anefa no olan'ny fanjakana fa ny mpifanandrina ara-politika aminy. Efa tsikaritra hatramin'ny fametrahana sy fikarakarana n'ireo kandida atotry ny firaisankina manerana any Madagasikara ny antota taratasiny
ireo antsonjay ary ankehitriny tonga atramin'ny fisamborana sy fanagadrana izany. Fanontaniana no napetraky ny solombavambahoaka Todosoa manoloana ny fomba fanaovan'ny mpitondra politika. Raha toka amaolana ve ny fanagadrana kandida ho solombavambahoaka raha hitondra fitoniana eto amin'ny firenena ny fihetsika ireo mpitondra. Zany no mitika zany fa tena hoe misy ny zavatra tsy mandeha amin'ny rariny sy nitsiny sy ny tsy ara-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Misy lalàna eo amin'ny fe fa tsy hoe olona tsy tenao bika sy tsy tiako tare le olona natahorana le olona avy tapodroa dia tonga de hoe fanagadrana ve mendrika an'ireny olona ireny. Keto zany zay dia miteny horetany horedanitra amin'ny société civile mpiara-miombinantoka rehetra maro isan-karazany ny mpanao politika ary ny vahoaka mba isaina tsara ary mba tsy anaiky lembenana amin'izay zavatra tahaka izao fa izao zavatra zany no atao dia efa nososoena ny zon'ny olombelona sy ny zon'ny vahoaka ary ny zon'ny kandida zany zao zavatra misy izao. Zao zany tena hoe manao tsinitsinina ny demokrasia ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Tokony misy zany tokony tsisy ny fanakorontanana atao amin'izao fotoana izao. Io nge atony mbala ny mpianakavy alefaso ny fividianana dia ny hevitra miady fa tsy hoe rehefa olona tsy mitovy hevitra aminao ka atahoranao dia amiroanao zao dossier isan-karazana izao. Zavatra tsy mety zany amin'ny vanim-potoana tahaka izao ka ny tenanay zany ary mahasolombahoaka anao dia manameloka na ny fanagadrana na ny fisamborana tsy ara-dalàna amin'ny vahoaka malagasy na izy na mpanao politika izy na société civile izy na izy zany dia tsy mendrika kosa ny zavatra tahaka izao. Endrika fanitsakitsahana ny zon'ny vahoaka malagasy izay manohana no sady anohana any Olga Ramalahison amin'ny fifidianana izao endri-javatra ataony fanjakana izao ho hatrany ity solombavambahoaka ity. Mila mijoro ho izy ny malagasy fa efa jadona no misy eto ankehitriny ka manao izay tena tiany atao tanteraka ny mpitondra fanjakana izay mihevitra fa ambony ny lalàna. Manodidina izay vaovao izay hatrany vao maika ampijoro fa ny fanaovana antso-jay tahaka ny natao tamin'ny Olga Ramalahison izay kandida lista faharoa ao Antsirabe voalohany sy hoy mahita rayanitra Razafy Manantsoa manoloana ny antso-jay miatra amin'ny mpanohitra fa indrindra ny kandida ny firaisan-kina. Mila manovy isika ho ny tena ny tetsy ambalavao manoloana ny zava-misy eto Madagasikara. Yasin'Andriamalala sy manofo Randriamalala. Tsy maintsy manova isika hoy maître ranitra Razafy Manantsoa kandida ny firaisan-kina ao anatin'ny boriboritany voalohany manoloana ny fahalovana misy eto Madagasikara indrindra fa ny etraketraka atao amin'ny mpanohitra tahaka ny mahazo ny kandida Olga Ramalahison. Tsy mampiemitra zany zavatra zany ny zavatra mitranga amin'ny ministra Olga Ramalahison mety hitranga amin'ny rehetra fa indrindra fa tia fanoherana rehetrarehetra fa tokony vao maika mampijoro zany izy raha teo moa zany nampahery mihitsy hoe zany ho andehanao sorona ho an'ny firenena fa zao fanagadrana azy ao misy ambadika politika zay manohy ny tolona satria zay ny manana fahafahana sy fahalalana ahafahana mampita ny afatra sy ny zavatra tokony atao manoloana zao zavatra tsy mety eto amin'ny firenena zao dia tsy mampiemitra zany fa vao maika mampijoro ary apietsika ny ampon'ny olona ihany koa hoe satria ve miteny marina satria ve te hitondra fanovana eto amin'ity firenena ity dia anovana antso-jay te gadraina tena gadraina mihitsy le izy fa tsy vita fotsiny hoe fandrahonana fa tena gadraina fotsiny mety hitranga aminy zany mety hitranga amin'ny hafa fa tsy maintsy mijoro na inona zavatra mitranga na inona mitseho. Nandritra ny fitsidian'ny fotony nataony tao amin'ny fokotany Ambalavao Isotry tsy misy lalan-kale intsony ireo mponina satria tsy etsina ny tatatra ny se fokotany mampitaraina ny mponina satria tsy mipetraka eo an-toerana akory ary tsy malala ny fahorim-bahoaka. Ela misy tena ohatry zao dia le fokotany eo apeka be ny olona miteny azy eto dia ohatrany tsisy milala mihitsy zareo ohatrany hoe modidi fanina foana zany izay resaka modeo dia ty lalany ty ohatrany matoana mihitsy zany ohatry zao dia le président eto tsy mandraindraikitra mihitsy izy fa ohatra hoe ahoana izy tsy mipetraka eto. Aiza mipetraka le président fokotany? Tato Ambalavao ihany zany mipetraka taloha dia efa nala finzy tsy mipetraka eto izy. Dia zany président fokotany tsy mipetraka fokotany zany anke tsy misy lalana zany. Tsy mety zany. Tena tsy mety mihitsy ilay satria olona koa moa mitemba izy
ohatrany hoe izay atao zareo any nataony ty lalany ty tamin'ny farany taty zay mbola azo nandehanana voany fotsiny mba misy samyfanatra fa jerena lasa tsy azo andehanana fa lasa tena manodidina zany ny tranga tahaka izany no antony akany firaisankina ny maro anisa eo anivony antemera-pirenena hoy kosa maître Anitra tsy maintsy hovaina mantsy izao zava-misy izao. Ny anjara biriky firaisankina ao anatin'izay zany hoe firaisankina aloha zany no hery tsy maintsy mampafantatra ny olona hoe inona no anjara andraikitra na solombavam-bahoaka. Ny solombavam-bahoaka izay hiasa ho an'ny firaisankina dia anova ny lalàna andany zay lalàna mandalo eo anivon'ny antemera-pirenena zay nisy fiantraikany any amin'le vahoaka mihitsy zany hoe manatsara ny fiarahamonina manatsara ny fiainany fa matsapa ihany koa hoe ny solombavam-bahoaka dia tokony hifidy an'olatra prime ministre zay tena anatanteraka an'le asa fampandrosoana fa tsy prime ministre atao fitaovana fotsiny sy ministre anatanteraka sitrapon'olona anankiray tokana anao capricen'olona tokana fotsiny zany raha oharitsika zao boriboritany voalohany ty andalovan'io téléphérique io be dia be ny faritra andalovan'io manomboka netra any Ampefiloha mandalo ao Tsaralalàna mandalo ao Analakely sy ny sisa rehetrarehetra nefa zao ny ainan'le vahoaka ty amin'ny boriboritany voalohany hitanareo tsara dia zany fa ho logika sy normal nefa reo olona zay mandohetra mandoha vola reo no amerina ny trosa amin'le téléphérique zay tsy misy fiantraikany any amin'ny fiainany akory dia tsy mety zany zavatra zany dia aleo le vahoaka ampianarina ihany koa hoe mahaiza mifidy amin'ny manaraka fa tsy hoe zaraina t-shirt anakoveta fotsiny dia mivarotra an'le vato avy eo dia tsisy fiantraikany aty aminy izy avy eo fa jereny olona tsy jereny olona akory ary izy mandritra ny firy taona. Nanohy ny fitsidiana isam-pokotany ao amin'ny boriboritany voalohany moa androany maître Anitra no sady nampafantatra ny vovonana ny firaisankina no sady ny haino ny marary ny vahoaka. Nareo aiza daholo no mifidy firaisankina zay firaisana etsy firaisana voalohany ao amin'izy ity andavamamba eto zany tsy miofotsika zany io firaisankina fotsiny numéro 5 mampafantatra fotsiny tsy miova tsika nameo tanany antsika tsika boriboritany voalohany numéro 5 amitra ihany numéro 5 io mena ny 10 izy mafinaritra manao antsena zao fa velom-panontaniana sy fanahina ireo mpampianatra sy ireo mpahay lalàna maro raha mbola misy ilana ny fampianarana lalàna eto Madagasikara manoloana ny zavatra ataon'ireo tompony andraikitra eny anivon'ireo arafim-pitsarana misy eto amintsika toy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana manjaka loatra ny baiko politika ka tsy manana ny fahaleovantena ny intsony ny rafim-pitsarana mila mandini-tena ny mpitondra satria mahantra loatra ny firenena ary tsy maintsy isy farany ny zavatra rehetra teboka ny songadina ireo nandritra ny fanambarana nataon'ireo manampahaizana manokana momba ny lalàna sy ireo olobe manampahaizana eto amin'ny firenena sary ny Andry Rakotomalala. Mibaribary ary tsy azo lavina fa manjaka ny baiko ambadika manala ny fahaleovantena ny fitsarana mamoaka didy ho an'ny tombontsoa politika fa tsy ho an'ny tombontsoa ny firenena raha ireny didina avoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana hatramin'izay ireny no jerena ho ny ministry ny fitsarana teo aloha Jony Andriamaefarivo. Raha eo amin'ny tantara vitsivitsy lazaiko zany dia zao toatra misy endrika baiko miala amin'ilay hoe principe d'indépendance sy mandeha any amina tompona andraikitra ka mahatonga ny didy mivoaka ho ana tombontsoa politika ho ana tombontsoa n'olona ao anaty politika fa tsy ao anaty tombontsoa ny firenena tokony asa avy manampahaizana ankehitriny mba hiteny hoe aoka fa hitany tambalana tadiavina sy tiana ho averina io no anisan'ny antoka mety hiverena ny fampandrosoana dia sa ilaza ve ianao Andriamaefarivo Jony fa tsy name baiko tsara ary mba nididina avy dia sa ilaza fa tsy name baiko aho
ary misy ve ny fotoana tokony asahina mijoro milaza hoe tsia fa tsy mampandroso izany izany ahiazy zany tsy havana no sisy professeur ny mahatonga ny zareo ny antsonay hoe mamasavy nareo mba miteny akehitriny lasaka midavaky Madagasikara mba efa tsy raha nitsony e ary nyresaka resany eto dia teknika ary amin'ny mahateknika azy dia mba mampisokatra ny sain'ireo olona tokony andraikitra sy mitarika an'ireo namana rehetrarehetra hoe sao dia mba misy marina ny teneninay ka mba hovaikely aitsio manitra noho ny manitra i Madagasikara ary marary ny firenena kanefa mba manana ny maizy azy ihany. Maro ny fampanantenana tsy vita kanefa manampitrotraka izany ny tsy fisiany tany-tandalana. Betsaka ny promesse natao raha ny aminay manokana tao anatin'izay 10 taona nitondrana ny olona amin'izao fotoan'izao io dia be dia be ny promesse betsaka ny vita betsaka rehefa natao fa betsaka koa ny tsy vita ary betsaka ny tsy natao ary ny tena grave dia miala amin'ilay état de droit lasa fitondrana mankalaza sy manene indra ny antoko sy ny fitiavan-tena ny antoko fa tsy ilay fitiavana tanindrazana ho an'ny tompontsoa be inona zany ny tokony natao efa voalaza teo ambafa homana vony eritreritra fa kosa raha mbola misy ireo ataontsika hoe manan-tsaina dia tokony hiady eritreritra teny zao hoe ahoana ny anovana ny lalam-panorenana raha izany dia iova ndray ve lalam-panorenana dia inona ndray ny zavatra tokony amboana dia aiova ndray ve hoy izay manao antso indrindra ho an'ireo namanay mpitsara izay nilaza hoe izay dia miaraka aminareo fa tsy saman-kely zay satria mbola miasa dia izahay retraité zany ny samandeha eto fa tsy maninona fa hoentinay ny feo sy ny tenenana fa na miasa na tsy miasa dia tombosoa tsara rehetrrehetra ary tombosoa antsika malagasy ialana amin'izany atao hoe corruption intellectuelle sy corruption politique miditra ao anatin'ny ny fitsarana dia hiverina angamba ny ataontsika hoe lasa tandra vadikoditra ho an'ny mpitona fanjakana sy ny mpitsara sasa ny fampiasana ny lalàna sy ny tany-tandalàna entina ny mbazimbana ny zon'olombelona ny rariny ny marina ary ny hitsiny ho ny manam-pahaizana momba ny lalàna profesora Remoranjeva. Ankehitriny anefa indrindra fa tato ato dia mitatra ireo maneho ny atezera eo amin'lohany fiomboniny zany fanazimbazimbana izany velom-panontaniana ny mpampianatra lalàna raha toa ka mbola misy ilana ny fampianarana lalàna ankehitriny. Maro ireo mpamiravirany lalàna toa mpitsara mpisolovava fiarahamonim-pirenena sy ny hafa tsy tamboisaina tsy misalasala milaza fa ady varotra tsy tahotra tsy enana intsony enatra intsony ny fandaminan-draharaha mpitsarana tsy afaka ny mody tsy mahita izany toe-javatra mahatsiravony zany. Izahay mpanao lalàna mpampianatra lalàna na mpisitraka ny fampiarana lalàna fantatra ary araha manaiky toy ny tafika andrefa-tanàna fa rehefa tsy ny fampiarana lalàna marina no itodiana handravonana ny olona fa tsy vita ny ara-pihavanana intsony dia arava ny fampitokisana eo amin'ny fiarahamonina ary tsy misy tsony ny fefy na aro hitandrona ny fandrempalemana. Tongatra ary ny tsangakevitra mandrangaranga fa ny fampiasan-kely sisa mandaitra hamerenana ny fiarahamonina amin'ny anarany zay lazaina hoe filaminana araky ny fandikan'ny mpitondra fitondrana azy. Misy fetrany ihany ny fitondrana miorina ny fampiasan-kely sarotra onerany izy ireny saika ratsy fiafara eo amin'ny tantara impitondra na mpife hery mpitondrana rehefa miova ny sato ao ny maty vonoina ao ny atao azo lamy tsy misy antra ary eo ny tsy vanik'olona fa enjehny vavam-bahoaka na ny feo ny fieritreretana. Ny fandrafiana misy amin'ny vahoaka dia mivadika fankalana lovain-jafy ary mivokatry ny fandrosoana ara-toe-karena dia giazan'ireo mpitondra sy ny mpanohana azy fa indrindraindrindra
ny vahiny zay mandroba ny firenena ka tsy ananana ratsy tompoko tsy ny faniriana loza ao amin'ity firenena ity no mampirangaranga ny atambo tsy maintsy roana hijoroanay amin'izao fotoana zao. Tsy tandalana intsony i Madagasikara ka izay no antony mampijoro ireo mpahalalana avaram-pianarana sy vatona sonotry ny tany ho ny vanazavana. Mipakany amin'ny mpitondra sy ireo ambaratonga mpahefa eto amin'ny firenena ny afatra ka andrasana ranao be marinina sy ny mikipy manoloana izao antso ataony manampahaizana eto Madagasikara izao ndray ny mpitondra. Fa antony roa lehibe no amatonga ny fahantrana misy eto amintsika ny fahasimban'ny toe-tsaina vokatry ny faratsiana na ny tsy fampian'ny fanabeazana tsotra izao. Eo ihany koa ny tsy fisian'ny politika mpanabeazana maharitra hanorenana fiarahamonina mirindra. Ny votra izany nandritra ny fampafantarana ireo mpianatra ny sitraka ny vatsim-pianarana avy amin'ny antoko Rassemblement des Citoyens Responsables na ny RCR tetsy Anosy tamin'ity androany ity. Ny antsiprian'izay eo amin'ny sariny Andry Rakoto Malalatra. Fa raika amin'ny 70% amin'ireo firenena 5% nanaovana fanadihadiana no laharan'i Madagasikara amin'ny tany ponina nandalo fanabeazana fototra. Fahatelo avy any amin'ny farany kosa isika raha ny tahany fahantrana satria mihoatra ny 80.7 isanjaton'ny ponina no miaina anaty fahantrana. Firenena tsy misy ady anefa i Madagasikara ary manan-karena ara-boajanahary tsy hita pesipesena ny arena ambonin'ny tany na an-dranomasina sy ny sisa. Tsy tonga ho azy noho izany izao fahantrana lalina manjony firenena izao fa misy antony goavana hony avy amin'ny antoko politika Rassemblement des Citoyens Responsables na ny RCR. Ny fahantratsika dia amin'ny antony roa lehibe izay samy miainga avy amin'ny fahasimbany toe-tsaina vokatry ny faratsiana na tsy fisian'ny fanabeazana tsotra zao. Voalohany, vokatry ny tsy fisian'ny politika mpanabeazana maharitra andrenana fiarahamonina mirindra. Ao anatin'ny lalam-pandrenana andin'ny faha-roapolo, faha-telo-amby-roapolo sy faha-efatra-amby-roapolo dia milaza mazava fa mananjona ankizy azy fanabeazana arak'izay tratry ny saina ary adidin'ny fanjakana mame fahafahana azy ireo ao anatin'izay zozay dia mijanona hatreo ilay lalàna. Tsy voalaza hoe inona ny tanjony amin'izany fanabeazana izany ho an'ny fiarahamonina sy ho an'ny firenena. Ny zava-misy dia arakaraka ny politika ankapobeny fanjakana na politique générale de l'État no mamaritra izay lanja ny fanabeazana tiana apetraka. Tsy zaho Rakotomanga amin'ny tena izany anatoko RCR fa ohatra fotsiny voasoratra ao anatin'ny RGPH na ny recensement général de la population et de l'habitation zany zavatra zany vokatry ny fanadihadiana nataon'ny Banque mondiale, ny Union européenne, PNUD na ny FUNA. Tsy natoko politika amin'ny tena izany fa zavatra efa misy ara-malala. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy Anosy moa ireo mpianatra misy 20 mianadahy isitraka ny vatsim-pianarana avy amin'ny antoko RCR sy ireo mpamatsy volana afahan'izy ireo nanatanteraka izany tetikasa izany. Tanjona ny anampiana sy anoanana ireo mpianatra mandrato fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony kanefa sahirana rabola sy tsy manan-kianterana firintsony. Natao ihany koa izao hetsika izao mba hanana ny firenena tanora manam-pahaizana sy olona andraikitra hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Iverenantsika ny vaovao ny politika mifandraika amin'ny fifidianana. Voatotohina ny fifidianana atao eto amintsika ny 2020 ny volana Meo avy izao manoloana ny fomba fanao sy ny kajikajy maloto ametraka mivantana any amin'ny safidim-bahoaka ho ny mpamakafaka politika tao anatin'ny fandaharana miara-manonja tamin'ity androany ity. Mila fandraisana andraikitry ny seni ny famirenana amin'lohan'ny lalàna ahafahana mampitovy ny kandida mandritra ny fifidianana ka azahoany hamafantatra ny tokony ataony na tsy. Famidinana eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Mandeha sady ny kilala maloto amin'izao ankatoko ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana osolo-mbavambahoaka izao. Misy ny fifidianana ankolaka ny safidim-bahoaka amin'ny alalan'ireo fizarana zavatra tsy mahavita andro izay manam-pirofo sy manararoatra ny fahantram-bahoaka ataony volomboasary. Zara lasa kilalo maloto ny fifaninanana, miraradraraka ny vola sy ny fampiasana entam-barotra araka ny tiany kandida atao. Endrika iray manohitohina ny fifidianana izany ka tokony andraisan'ny seny fepetra entitra amin'ny fampafantarana ny tena lalàna tokony ampiariny ny kandida solom-bavambahoaka na tsy mandritra ny fifidianana hoy ny mpamakafaka politika. Fa amina trangan-javatra ohatran'izany ny tokony teniny ny eo anivon'ny voameram-pirenena mahaleo tena amin'ny ny fifidianana hoe ahoana marina ny tena fomba hitondrana n'ity pré-campagne ity. Inona ny tokony atao, inona ny tsy tokony atao. Azavao zany. Tokony fantatry ny kandida zay samba misehatra tamin'ny politika. Zany mba nahazo feheza moa izy zany. Dia samba vao mba nanao politika.
zay nge le izy samba vomba nanao politika de tonga candidat tampoka de tsy fantatra kolony inona mifarafakeliny tokony ho fantatra tokony ho atao eny na mety mahafantatra ary moa de mevitra fa hoe anay fanjakana rangaka tsisy raharahinay tsony na mety na tsy mety zo zavatra ataonay zao mba isy le égalité des chances zany fa izany everinao fa tsy afaka manao an'izany afaka manao an'izany hoe ndeha akamenaka zay de asianay ihan'ny autocollant-nay le izy ndeha aka spaghetti zay de asianay zany ndeha aka kovety zay de asianay zany de asianay vola 2 alina 3 alina 4 alina eo akaikin'izany omenay an'le olona azonay ataony zany fa amin'ny conscience zany manoloana an'le hoe safidy manahirana zany fa zao koa eo anatrehany idéologie iatrehana tena atao hoe fifidianana fanazava-kevitra natao hoe fifidianana sy eo anatrehany tena hoe hasa masolo mavambaoka sy le tena principe général an'le atao hoe élection mihitsy de manahirana be ny ihany zany fomba mampanao zany zany mila mijoro amin'ny foto-keviny olo-pirenena tsirairay ametraka ambony tena fitiavan-tanindrazana sy mifampandrosoana amin'ny firenena ka tsy anaiky atao fitaovana na ovovidy vola amin'izao fifidianana izao fa ireo mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika ny Madagasikara no iantoka ny fanotana ny bileta tokana anatanterahina ny fifidianana solomam-bahoaka ny 2020 meo avy izao. Araka ny fampitambavao dia efa ny Afrika Atsimo ny filohan'ny Voameramaleo tena misahana ny fifidianana manaramaso izay fanotana ny bileta tokana izay raha ny fantatra ihany koa dia ho tonga eto Madagasikara milohan'ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra ny andihan'ny voalohany amin'ireo bileta tokana natota any Afrika Atsimo ireo. Fatokana ny tanjona amin'ny fifidianana ho avy io an'ny firaisan-kina araka ny fanohatra terina fa ny ananana maro anisa eny anivon'ny anteny miera-pirenena mila mandray sy manaja ny toromarika ny fotony rehetra azahoana manatratra izay tanjona izay afaka niona sy nahazo avao fa momba ny fifidianana androany ireo mpiatroka ny antokotiko Madagasikara atao Viliazo sy atao Ambomanga Rova Yando Miaratina sy Mate Prince. Ny utombontsony ny vahoaka malagasy sy ny firenena no tandrovana aka tsy maintsy andraisana andraikitra amin'izao fifidianana solomam-bahoaka izao. Manana tanjona goavana ny avy amin'ny vovonana firaisan-kina dia ny azahoana maro anisany anivony anteny miera-pirenena raha ny fanamafisana nataony ny filoham-piara-mitantana ny firaisan-kina atao Voliazo mitakezaka sy fandraisana andraikitra ny rehetra nefa izany. Tanjona dia zao dia azahoantsika maro anisany hampandana ny kandidatsika hiavitra sy ireo mpiaraka lisy amindreo. Ka amin'ireo zao vory mairaka amin'ireo manazavazava sy mitantara amin'ireo iny ny ezaka ataontsika. Amin'ny toky anareo satria fantatra tsy mitsara mihitsy izay manao le ezaka ataony atao. Betsaka eny zany ny resaka mandeha tseroka fa tsisy tsony ny distimony. Fa izy zany zao no mibaiko mivantana reo le distime sy comtime novaina hoe cellule d'élection izy. Tandema lebolebo sasany tsika ataon'ny tima manana le discipline sy fampatisa zay apetry tsara fampatofitsaka. Nizotra mpilaminana ny fifampiresahana sy nidinika ny vanaovan'ireo mpiatroka tima tao Ambomanga Rova sy Viliazo androany. Nandritra izany no nampafantarana ny rehetra ny fitsipika amin'ny feny antoko. Manomboka izao dia cellule électorale tarihan'ny candidat Andriamosa Avitraina no misahana ny fandrindrana ny fikarakarana ny fifidianana ao amin'ny distrika Avaradrano. Zava-dehibe ny fiatrehana ny fifidianana koa isiny ny fandrindrana ny asa dia tsara manaraka ny toromarika ny rehetra. Nanao fidinana ifotony teny Ambomanga Rova sy Viliazo aneona tamin'ireo mpiatroka tima mikasika ny fifidianana député androany ny candidat firaisan-kina tao Avaradrano Avitraina Andriamosa sy Jimira Andriantsoa. Izay ny teny amin'ny distrika Avaradrano fa eny amin'ny boriboritany fa efatra kosa indray dia be ampilaminana narahana fanentanana mba ho fiatrihan'ny vahoaka eo anivon'ny boriboritany fa efatra ny fifidianana ho solomam-bahoaka no nataon'ny candidat Rina Randriamasinoro androany. Tanora maro no tonga tamin'ny fanentanana anisany koa nefa ny fampafantarana ny laran'ity candidat ity izay anatolotra ny firaisan-kina nandritra izany rehetra izany teny an-toerany Zero Maimoenjanahary sy Ambola Avatsara. Ny afaka tanteraka ny androany satria dia be ampilaminana na raina fanentanana ho an'ny olom-pirenena andray anjara amin'ny fifidianana ho avy izao no nanohizan'ny candidat Rina Randriamasinoro ny fampafantarana ny larany ao amin'ny bileta tokany.
ny ainga teto anosy be ilay diabe ary tonga atreny manakambahiny nandritra ity fotoana ity no nampafantarany kandida mitondra larana voalohany ao amin'ny bileta tokana boriboritany faefatra ho an'ireo olom-pirenena ny fanena taminy teny an-dalana fa manana andraikitra sy adidy amin'ny fifidianana io no ahazahoana manova ny fiainana isa-tokantrano izay sahirana tanteraka amin'izao fotoana izao. Fantatranareo ve isy fifidianana amin'ity taona ity rovinary dia mampafantatra zany zay raha mbola tsy tadidy amin'ny 29 mai fifidianana solombavam-bahoaka fifidianana zay olona isolo tena ny vahoaka itena ny zavatra marary ny vahoaka rehetrarehetra dia amin'ny 29 mai ny fifidianana dia zay mirotsaka amin'ny anaran'ny tim ny firaisan-kina ao anatin'izany ny prositeny sy ny HVM laharana voalohany zay eto amin'ny boriboritany faefatra dia zoan'ny olom-pirenena rehetra mandeha mifidy dia manentana anareo zay mba hanao zava-dehibe ny fifidianana solombavam-bahoaka dia mirotsaka eto zay Rina Randriamasinoro numéro 1 atolotrany firaisan-kina ao anatin'izany ny tim ny prositeny ny HVM dia ny APM sy tsara tafiny mirotsaka zay mba hanoizana ny tolona mba zany hoe Madagasikara ho amin'ny malagasy zany fantatrao ata farmacie vilahanta efa nitsena mama avany ety mampafantatra anao Rina Randriamasinoro candidat numéro 1 za mihitsy io natolotrany tim dia zao fifidianana ny 29 mai zoan'ny olom-pirenena rehetra mametraka ny olona ho mpitondra ny 29 mai sady zay leo anetorako eny alona indray voalohany ok ary Rina Randriamasinoro izay amin'ny tim candidat amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy zao amin'ny 29 mai ny fifidianana dia zoan'ny olom-pirenena rehetra ny mandray anjara ny fifidianana dia numéro 1 izy numéro 1 ny candidat natolotry ny tim zany ety Zerina dia zambava rindrina izy mitady merci raroso hoe tsapa sy hita maso ny fahasahiranana iainan'ny malagasy andavanandro hitondra ny etaetan'ireo marina sy ny tena maharary azy ireo eny anivony anteny meram-pirenena ka anery ny fahefanam-panatanteraka anao ny asany mba ho tombotsoan'ny bahoaka no katsaiko ka irotsahako eto amin'ny boriboritany faefatra ampy izay hoy izy ny fanaovana fitaovana fotsiny ny vahoaka ato amin'ny boriboritany faefatra fa mila olona tena mijoro azy ny malagasy vonina iasa ary vonina iady ho an'ny masoan'ny vahoaka aho ho iatrany ny fanazavana. Eny amin'ny boriboritany fahinana kosa indray anasy-panamboarana ny lalakely eo amin'ny fokotany Ambotomita Ambohimanarina vita soamatsara izany ankehitriny ka iantsony kandida solombavam-bahoaka Totosoa Andriamampandry fikojakojana izany sy fototra fitrasa izany sy azera manonjara sy ambola avatsara. Nahazo ny anjarany ihany koa ny ponina eto amin'ny fokotany Ambotomita atao anatin'ny boriboritany fahaenina vita beton ny lalankely izay tena manahirana ny ponina antaonany maro 700 metatreo ity lalana nasimpanamboarana ity nanamafy ny député Totosoa Andriamampandry fa noho ny fahitana ny fahasahiranam-bahoaka izay mampiasa ity lalana ity no antony izao asa fanamboarana izao dia zao ndray zany moa dia vitatsika ndray zany lalana mirefy 700 kilometatra lalankely izay nampikaikaika ny ponina Ambotomita sy ny Amanditana zany tao anatin'izay koa dia manentana ny ponina rehetra mba hikojakoja izany lalana izay zany satria ho an'ny vahoaka rehetra io ary mba iezana zany tsika mba rehefa mandeha amin'izay tsy mba nipinipy zavatra ny amin'ireny lakadrano maro isan-karazany fa manjary manimba indray sy mamotika zany fotodrafitrasa zany ary ndraiky amin'ny tempololika fokotany moa dia saika efa nahazo ny anjarany daholo ka dia mbola mitony asa na fotodrafitrasa io na asa sosialy io na mahasolombavam-bahoaka ny tena dia mijoro miaro ny vahoaka ary mitondra ny fitarenan'ny vahoaka na dia manampitsofina ary ny mpanatanteraka dia tsy maintsy mikikikitsika tsy maintsy mitatabatabitsika ary tsy vitany hoe vava fotsiny fa tsy maintsy arahanasa sy zavatra atao zany rehefa tsy hanonao izy ireo dia mandrandraikitra ny tena ao anatina fiarahamonina izay misy any tena nanamafy ity kandida sady solombavam-bahoaka ato amin'ny boriboritany fahaenina fa tanjona ny isitrahany vahoaka ao amin'ny boriboritany fahaenina fotodrafitrasa saza ho azy ireo efa hita fa fanjakana tsy mijery vahoaka no misy eto noho izany tsy maintsy mandray andraikitra na dia tsy asa napetraka ho andraikitry ny solombavam-bahoaka zany toy izao anisany mampikaiky amin'ny vahoaka ny Ambohimanarina zany dia ny lalakely ary eo ihany koa zay hoe resaka fanabeazana zay ataoko lahara-pahamehana misy zay hoe koro mamaimam-poana ho an'ny mpatana falatenana CPE na ny BPC na ny kabaka ho avy indray zao ny andihan'ny fahadimy
am'zao fotoana zao amin'ny volana nambony io ary eo ihany koa zany ny tanora sy ny fanasanjahantena sy ny sehatra ny asa de isany napiko ihany koa zany tao anatin'izany ary tena zava-dehibe indrindra satria any ambao-manarina mbola valopolo isan-jato de mbola mamboly vary daholy tatsah daholy de mifanampiana manokana ny tatsah zany na tamin'ny fivezivezen'ny rano fivoahan'ny rano ny fidenan'ny rano masomboly isan-karazana zany de isany tena hoe mitsoboka eny tamin'mbary miara-misina amin'ny vahoaka ary miaraka amin'ny tatsah zany tena ny tena koa moa de tatsah eringeriny ao anatin'izay rehetra ko mbola mitony asa ary tsy tapitra ny asa fa raha mbola velonena de mbola mijoro hatrany anampy ny vahoaka anambomanarina ary tsy ambomanarina rery fa mijoro iaro sy tondra ny feon'ny vahoaka manerana ny Madagasikara. Miantso ireo mpampiasa ity lalana ity hatrany ny tenany mba hikojakoja ireo fotodrafitrasa efa vita. Tsara ny manamarika fa samy efa navitana lalankely tena manahirana ny mponina toy izao avokoa ireo fokotany misy araiky amin'ny 30 izay mandrafitra ny boriboritany fahaenina. Tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy ho hatrany ity kandida ho solombavam-bahoaka atolotry ny firaisan-kina izay mitondra ny laharana fahaenina ao amin'ny boriboritany fahaenina ity. Fa manoloana ny fampidirana ponja ny Olga Ramalason kandida ny vovonana firaisan-kina ho Antsirabe voalohany dia nanao fanambarana io hariva io ny vovonana firaisan-kina avy ao Antsirabe voalohany. Nantsiprian zay vetrany. Fanambarana kandida natolotry ny vonona firaisan-kina ao amin'ny district Antsirabe voalohany Ramatoa Olga Ramalason. Nametraka ny atota taratasy felatsako fidinina toy ny kandida rehetra izy ary efa nahazo ny laharana voalohany tamin'izany fisariana ny numéro izany. Koa mahavelo-panontaniana sy mahavelonay ny rehetra ny hoe inona no ambadika izao fanagadrana akatoky ny fiatrehana fifidiana solombavam-bahoaka izao. Manelingelina ve izy amin'ny mahakandida azy? Mazava be fa amin'ny izao akatoky ny fifidiana izao dia ambadika politika ny fanagadrana kandida ary mitohy hatramin'izao ny fanaovana anjo izay ireo kandida ny fanoherana. Isin'ny fitoniana dia manao antsoavo izahay. Atsaro reny fanenjehana kandida miantso ny société civile izahay hiara-miasa amin'ny fampanjakana ny demokrasia tena marina. Miantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena koa izahay hijeraka eky ny toedra raha eto Madagasikara. Miantso ny seni izahay andray ny fepetra rehetra ahafahana miantoka ny zo fotry ny kandida hiatrika ny fifidianana ampitoniana. Takina arak'izany ny fanajanonana ny kajikajy politika anaovana elimination ny kandida alohan'ny fifidianana. Ny mpitarika tim sy ny firaisan-kina dia manameloka feno sy tanteraka izao fanagadrana izao ary takina tsy misy fepetra ny famoahana, tsy misy atakandro ny kandida Olga Ramalason. Manao sy ny hevitry manao ny fanambarana ireo mambra marobe ao anatin'ny atoko sy ny vondrona firaisan-kina. Lafim-baovao hafatanteraka kosa indray tsy afaka mandeha irery ny foibe mpitonana ankapobeny etra raha ny anambaran'izy ireo androany. Mifamatotra ny asan'izy ireo sy ny expert comptable izay manana fahefana sy fahaizana manokana mikirakira ireo vola mivoaka sy miditra amin'ny orinasa iray. Ho fanatsarana ny fampidiran-ketra dia niaraka ny kiondo voalohany androany ny foibe mpitonana ny etra na ny DGI sy ny olafitra ny manampahaizana momba ny fitantanana na ny ordre des experts comptables et financiers eto Madagasikara. Yasin'Andriamalala sy Manora Andriamalala. Anatsarana ny paikady ho fampidiran-ketra eto Madagasikara dia ny kiondo voalohany androany ny olafitry ny manampahaizana momba ny fitantanana na ny ordre des experts comptables sy ny foibe mpitondrana ankapobeny momba ny etra na ny DGI. Napetsaka ilay izy hoe aleo fampiaina satria zay no tena zava-dehibe ka zay no nahatonga anay manomboka androany ity fivoriana ity. Zany hoe zany ny resaka procédure alohany no apetraka amin'ny fitsirihana raketra eo ny zavatra resantsika eo resaka procédure. Avy eo misy ihany koa ny fionana fandrony resaka amin'ny resaka fond comptabilité izy zareo amin'ny ordre des experts comptables fa hoanay zany dia ny fond ny dossier zany amin'ny resaka pitsopitsony amin'ny resaka fikajina an'ireo redressement moa zany izay ny faharoa. Ary natao zao fionana zao satria tsy afaka miolon'olona irery ny DGI
Ny ireo mpiara-natoka aminay voalohany dia ireo amin'ny ordre des experts comptables et financiers de Madagascar. Tsy afa-misaraka ny orinasa sy ny comptabilité satria ireto farany no ahafana mamenavina ny fampidiram-bola sy ny etra tokony alohan'ny orinasa iray raha ny fanazavana ka izay no antony izao fikaonandoha mitambatra izao. Voalohany indrindra aloha raha mikasika hoe fanatsarana amin'ny fampidiran-ketra dia voalohany indrindra moa ny aingan'ny fampidiran-ketra dia miaingana amin'ny comptabilité. Ka ny comptabilité voahaja manaraka ny fitsipika dia izay aloha ny fototra iangan'ny direction générale des impôts. Dia ao anatin'izay zany misy zavatra indroa metaona. Raha aloha zany ny orinasa zany no manao ny comptabilité ary tompona andraikitra araka ny lalàna satria tokony mitana comptabilité ny orinasa tsirairay amin'ny loi sur la société commerciale ray izay. Fa faharoa koa takiny ny code général des impôts. Ny anjaran'ny expert comptable dia araka ny lalàna ihany koa dia manamarina le comptabilité hoe mifanaraka amin'ny PCG 2005V zay ny dinana voalohany. Dia manome certification zany na attesté ny fiaraha-miasany amin'ny DGI amin'io dia efa nisy efa ela nisy fiaraha-miasa io hitanareo ny amin'ny code général des impôts misy ny visa fiscale zay mizara 3 dia zay fifampatokisana eo amin'ny direction générale des impôts sy ny expert comptable zay zany dia efa fiaraha-miasa lehibe amin'ny fanatsarana amin'ny fampidiran-ketra eto amin'ny firenena. Pejiny sosialy kosa indray endrika fakana volam-badika ilay tike biometrika hitakina ny abatsiana aminay hoy ireo mpivarotra itsy ambodiny sotry mangataka ny amerenana ny tike taratasy tony teo aloha izay hoy izy ireo. Akoatra izay tsy mitovy hevitra ihany koa ary mifanipaka ankarona ireo samy mpivarotra ao anatin'ny fikambanana ny mpivarotra ambodiny sotry manoloana ny fandaminana anatiny ka miantso fivoriana maika ireo mpikambana sasany andiny anandara. Ny antsiprian'izay eo amin'ny sary ny Andry Rakoto Malala. Tsy akasitrahan'ireo mpivarotra sasany ety ambodiny sotry ary mampitaraina azy ireo ny fomba fakana vola sy ny aba amin'izy ireo. Tsy mety aminay ilay tike biometrika ho izy ireo fa aleo hiverina amin'ny tike taratasy toy ny teo aloha ihany. Dia le tike ihany le tike taratasy zarainy isan'andro ihany mety aminay fa le biometrika ohatran'ny resaka fakanam-bola kolaka aminay fotsiny le izy. Vola laninay tamin'iny raha zao efa tapitra tsisy hita fa efa be fotsiny fa dia aleo tike ihany mety aminay zay zany mba angatahanay. Misy vola lana madinidinika ambadimbadika be dia be ny tamin'ny nanaovana an'le biometrika iny mety neny lampantanana zay dia akana vola 5,000 sy 3 alina dia le resaka tamin'ny bazary de noelina koa zao ohatr'izany akana vola koa zay nefa tsy fantatra akory le vola hoe tonga any amin'ny commune sa tsy tonga le 125. Ankilany nanao fanambarana ireo délégué-ny mpiasa ao anatin'ny fikambanany mpivarotra ambodiny sotry androany fa tsy ankasitrahan'izy ireo ary tsy tompona andraikitra tamin'ny fanehoan-kevitra nataon'ny filolefitry ny fikambanany mpivarotra ambodiny sotry na ny FMA tamin'ny hainao manjery tsy miankina iray izy ireo manoloana ny olana misy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny SMGD ary ny fandaminana ireo mpivarotra eny an-toerana. Ny zavatra mitsanga zany dia ny vice président an'ny FMA dia niakatra plateau tamin'ny hainao manjery rahavavy anankiray zany nitondra ny teninay mpivarotra FMA zany hoe fikambanana ambodiny sotry reny zavatra reny nefany dia tsy hevitra izy zareo manokany reny fa tsy hevitra fampiarana taminay mpikambana rehetra ao anatin'ny FMA. Ny zavatra tena tsy mifanarahanay tao anatin'ny zavatra nataony zany dia ohatry ny hoe maneho hevitra be hoe ny mpivarotra ambodiny sotry dia tsy afaka miaina ary tsy afaka miara-miasa amin'izana amin'iza fa izay mpivarotra ambodiny sotry ihany ny fantatray ao anatin'le zavatra ny lazainy. Izay dia tsy afaka miara-miala amin'ny commune fa le fitantanana zany izay ifanarahany zareo any anaty birao any fa ny hevitra ny vice président nay zany dia hoe tsy malala an'izan'izy izy akoatran'ny SMGD zay angambany fa raha ohatra moka ny commune mandefa ny SMGD mety aminay ary zay tsy mandana iza mandray ny vola tike zany abatsena ka tonga eny aminay mitaka eny dia omenay daholo. Misy 330 ireo mpivarotra mivondrona ao anatin'ny fikambanany mpivarotra ambodiny sotry na ny FMA. Mitaky fivoriana maika moa izy ireo handaminana ity raharaha ity. Vaovao manodidina ny toetry ny andro kosa indray tsy mbola ahina ny sinarivo-doza mety anakaika ny Madagasikara amin'ity herinandro ity na dia mety hisy fiforonana rivo-doza aza
ao avaratra tsinana ny Madagasikara amin'ny farany herinandro izao. Amin'ny herinandro manaraka kosa izany hoe ny 7 aprily hatramin'ny 5 Mey 2024 dia ina ny asina fiforonana rivo-doza anakaiky ny Madagasikara. Raha ny vinavina nataon'ny teknisianina eo anivon'ny meteo hatrany dia mety ahazo ny distrika Natsiranana, Ambilobe, Anosy-Be, Ambanja, Vohimara, Sambava, Antala ary Andapa io rivo-doza mety hiforona io. Inona ny sian'ny rivo-doza mety anakaiky ireo distrika ny Maroantsetra, Mananara avaratra, Sainte-Marie, Sonerany Vongo, Fianarivou Antsinanana, Vavatenina, Tomasina, Analalava, Bealalana, Antsohy, Befandrina avaratra ary Mandritsara. Entanina trany arak'izany ireo mponina amin'ireo distrika ireo mba hanaraka akaiky ireo antotam-baovao farany momba ny vinavina ho an'ny toetry ny andro manomboka amin'ny herinandro ho avy izao io. Maresaka iraisam-pirenena, nangataka fanadihadiana iraisam-pirenena momba ny fasana fahobe hita tao amin'ny hôpitaly lehibe roa atao amin'le Makaza ny firenena mikambana ny talata lasa teo ary ananantitrantitra fa ilaina ny fanadihadiana lalina manoloana ny tsy fanarandalana misy any an-toerana ankehitriny. Nancy Rarvola sy Mateo Prince. Nilaza i Volker Turk, komisera ambony firenena mikambana amin'ny sanany zon'olombelona tamina fanambarana iray fa miororo izy noho ny faravany hôpitaly lehibe indrindra ao Gaza antsoina hoe Al-Shifa ary ny tompitsabona faharoa lehibe indrindra ao amin'ny faritany ny Palestiniana ny Nasser ao Kanyon indrindra fa ny fahitana fasana akaiky n'ireo toerana ireo. Miantso amin'ny tokony anaovana fanadihadiana manokana sy mahomby ary mangarahara manoloana izany ny tenany. Nanamafy hatrany izy fa mila fanadihadiana iraisam-pirenena ny tranga mampalahelo sy tsy aradrariny nisy tao antoerana. Namaly ny tafika Israeliana fa tsy mitombona ny filazana fa nandevina ny vatamangatsika na Palestiniana izy ireo. Ny hôpitaly dia mananjo azo fiarovana manokana araky ny lalàna iraisam-pirenena momba ny mahaolona ary ny minimum sivily, voafonja ary olona hafa heverina ho ivelan'ny ady dia eloka bevava. Nilaza tamin'ny Aino Manjery AFP ny talata teo ny tompon'andraikitra iray momba ny fiarovana sivily ao amin'ny lemaka Gaza fa ny ekipany dia nahita fatin'olona 700 teo eo atao amin'ny fasana fahobe teo akaiky ny tokotany ny hôpitaly Nasser nanomboka ny sabotsy lasa teo. Ho an'ny hôpitaly Al-Shifa kosa ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS dia laza tamin'ny fiandohany ny volana Aprily fa niendanja ity hôpitaly ity satria feno akora tsy misy dikany sy taolapaty vokatry ny etsika fanoherana Israeliana farany manoloana io tobim-pahasalamana io. Nokindrena mafy nandritra ny etsika aramiaramila ataon'ny tafika Israeliana atao amin'ny faritanin'ny Palestiniana ny hôpitaly ao Gaza hatramin'ny fanafiana mahafaty olona ny tranga atao Israely ny 7 Oktobra nataon'ireo mpiady Hamasa avy ao Gaza. Araky ny filazan'ny Israely nampiasa hôpitaly ny etsika islamita Palestiniana mba anaovana fanafiana, anafenana tonel sy fitaovam-piadiana. No laviny Hamasa avokoa ireo fampangana ireo. Araky ny filazan'ny tompon'andraikitra ao Gaza fatana mangatsika 3,700 no hita tao amin'ny hôpitaly Nasser. Tarehy marika iray ezahin'ny voamera ambony firenena mikambana ho amariny. Araky ny fanadihadiana, nalevina lalina tao anatin'ny tany ireo niaramboina ary nototofana fako. Nahitana zokiola sy vehivavy maro tamin'izy ireo. Ny sasany kosa hitan'ny fatotra ny tanany sady naboridana. Notatery ny tafika Israeliana fa olona 200 teo eo no namoy ny ainy nandritra ny fanafiana farany tao amin'ny hôpitaly Al-Shifa. Teo anelanelan'ny 12 Mars sy ny fiandohan'ny volana Aprily ka mety atao ambany zavatra. Nambarany ihany koa fa mbola tsy fantatra mazava mandraka kehitriny ny isan'ireo maty tao amin'ireo hôpitaly roa lehibe ireo. Izany no mahatonga ny fijiriziriny Israely fa ilaina ny fanadihadiana iraisam-pirenena. Voamarika arak'izany fa manohy ny fandiniana an'ireo razana nalevy ny Palestiniana tao amin'ny fatry ny hôpitaly Nasser ny tafika Israeliana ho fitadiavana ny fatin'ireo takalonaina natao tao Gaza nanomboka ny 7 Oktobra teo. Nandritra ny fanadihadiana natao tao amin'ny fatry ny hôpitaly Nasser tao amin'ny tanànan'ny Khan Yunis amin'ny fikasana hitadiavana takalonaina sy olona tsy hita dia nozahana ny faty nalevy ny Palestiniana. Ho fitandrona ny asiny maty dia any amin'ny toerana efa nohadiana tokony nahitana takalonaina no nanaovana ny fizahana. Fa araky ny efa narahantsika teo dia nisy ny fanambarana nataon'ny vovonana firaisan-kina tao Antsirabe voalohany androany manoloana ny fanagadrana ny kandidat-ny firaisan-kina ao Antsirabe voalohany Olga Ramalson. Arahantsika ny Antsipria zay. Fanambarana kandidat natolotry ny vonona firaisan-kina ao amin'ny distrika Antsirabe voalohany Ramatoa Olga Ramalson.
nametraka ny atota taratasy filatsako fidinina toy ny kandida rehetra izy ary efa nahazo ny larana voalohany tamin'izany fisariana ny numéro izany koa mahavelom-panontaniana sy mahavelonaiai ny rehetra ny hoe inona no ambadika izao fanagadrana akatoky ny fiatrehana fifidiana solom-bavambahoaka izao manelingelina ve izy amin'ny mahakandida azy mazava be fa amin'ny izao akatoky ny fifidiana izao dia ambadika politika ny fanagadrana kandida ary mitohy hatramin'izao ny fanaovana anjo izay ireo kandida ny fanoherana isin ny fitoniana dia manao antsoavo izahay atsaro reny fanenjehana kandida miantso ny société civile izahay hiara-miasa amin'ny fampanjakana ny demokrasia tena marina miantso ny fianakavimbe iraisam-pirenena koa izahay hijerakaiky ny toedra raha eto Madagasikara miantso ny seni izahay andray ny fepetra rehetra ahafahana miantoka ny zo fotry ny kandida hiatrika ny fifidianana ampitoniana takina arak'izany ny fanajanonana ny kajikajy politika anaovana elimination ny kandida alohan'ny fifidianana ny mpitarika tim sy ny firaisakina dia manameloka feno sy tanteraka izao fanagadrana izao ary takina tsy misy fepetra ny famoahana tsy misy atakandro ny kandida Olga Ramanlason manao sy ny hetotsy manao ny fanambarana ireo mambra marobe ao anatin'ny atoko sy ny vondrona firaisakina dia inainko tompoko lasy tompoko vavy anonetiko nanakatona indray ny fampalalamba-avao tamin'ity androanyity ankasitrahana firenanao aniaraka taminay hatramin'ny farany mametraka ny manapitafa ho amin'ny raha-pitso na velo maro tompoko